ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaoano ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Atrezany filazana fa isan'ny atao lara-pahamehana ny fitsinjaram-pahefana ahafahana mampandroso sy manome lanja ireo eny fotony. Manoloana ny fitangorona ny fahefana aty amin'ny fanjakana foibe. Tsikaritra raha ny rafitra misy amin'izao fotoana sy ny kady tiana apetraka fa omena lanja bebe kokoa ny olom-boatindry raha mitaha amin'ny olom-boafidy. Mampanano avy Madagasikara raha mbola mitoy ny fampanantenana pokaty ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika androany. Nambaran'izy ireo fa ity fitondrana ity no isan'ny nampiletika ny Madagasikara tao anatin'ny fahantrana lalina. Tany manodidina ny 17 hektara no kasaina alaina ankeriny ao amin'ny fokontany soavin'ny Merina Mahitsy ka tsy ekenatra amin'ny farany hoy ny mponina ao an-toerana ny maraina teo. Io tany io izay voalaza fa anaovana tetika asa-panjakana miaraka amin'ny ministera misahana ny tanàna Vaovao. Olona misy 9 no voasambotra ary atolotra ny fitsarana rano-pitso mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny ankazobe sy ny famonoana ny ben'ny tanàna nandranomely ny aliny 7 janoary lasa teo. Efa fantatra ihany koa ny ato mikotrika ny famonoana ity ben'ny tanàna ity ary anatin'ny fikarohana amin'izao fotoana ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Any ivelany amin'izao fiatombohan'ny taona izao manamafiatrany ny fanafiana ao Kharkiv i Rusia roa taona aty aoriana tsy manan-tsafidy fa miaina miaraka amin'ny ady ireo mponina. Nanjary nampitahin-davitra avokoa ny fampianarana noho ny fahasimban'ny fototra-pitrasa maro ny antsipirin'ireo avy hatrany ary. Alatsinainy fa 12 ny volana janoary taona 2024 ankafaliana indray tomboky lasy tombo avy nisy dia koa ny tokantranonao sy anaterako ny araba ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao anomboantsika ny fotoana avy hatrany ny matoan-dahatsoratra dia atraiza ny filazana fa isan'ny atao lara-pahamehana ny fitsinjaram-pahefana ahafahana mampandroso sy manome lanja ireo eny fotony manoloana ny fitangorona ny fahefana aty amin'ny fanjakana foibe. Tsikaritra raha ny rafitra misy amin'izao fotoana sy ny kady tiana apetraka fa omena lanja bebe kokoa ny olom-boatindry raha mitaha amin'ny olom-boafidy. Mitovy amin'ny zavanitranga teto Madagasikara ny zavanitranga tao Senegal mikasika ny fizakan'ny kandida hilatsaka filoham-pirenena zo pirenena frantsay. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ny tao Senegal. Midika izany fa firenena manana fiandrianana sy mijoro amin'ny fampanajana ny lalàna izy ireo. Ny eto Madagasikara ireny ny arana hita ireny ny zavanitranga. Irairay ny mpitondra ombenaombena nefa fa tia tanindrazana ary manaja sy mametraka ao ambony ny fiandrianam-pirenena izy ireo. Atraiza ny fetra fanajana sy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara raha ireny no zava-miseho amin'ny firenena afrikanina. Atraiza ihany koa ny filazana fa isan'ny atao lara-pahamehana ny fitsinjaram-pahefana ahafahana mampandroso sy manome lanja ireo eny fotony manoloana ny fitangorona ny fahefana aty amin'ny fanjakana foibe. Tsikaritra raha ny rafitra misy amin'izao fotoana sy ny kady tiana apetraka fa omena lanja bebe kokoa ny olom-boatendry raha mitaha amin'ny olom-boafidy. Vokany toa lasa tsangan'olona sy fitaovana fotsiny ihany sisa ireo olom-boafidy isaky ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana. Tsy anjaran'ny filohan'ny repoblika irery na ireo olom-bity sy mpiara-miasa aminy no manome ny toromarika. Tsy ho araka izany ary tsy ho voafehy avokoa ny zavatra rehetra. Tsy afaka mihetsika ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana fa tsy maintsy miandry ny fanjakana foibe na eo aza ny olana sy ny amehana tsy maintsy atrehana. Miteraka sakana amin'ny famahana ny olana mitranga ara-potoana eo amin'ny sehatra isan-karazany izany. Tsy natao ampahomby sy ampaharitra ny kajikajy politika ny fitsinjaram-pahefana ka izay hita fa mety amin'ny mpitondra ihany no atao. Porofo mivaingana amin'izay kajikajy politika izay ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ary ny fifidianana solombavambahoaka izay tsy maintsy irosona amin'ny ity taona ity. Fanontaniana mipetraka amoaka ordonnance sa hanova lalàna ka ho alavaina ny fempitom-piasan'ny ben'ny tanàna. Samy tsy manara-dalàna avokoa ireo
Ary tsy voafaritry ny lalàna ihany koa ny anaovana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fahataperany ny fepitoam-piasana izy ireo. Na inona ambara, mitoetra eto Madagasikara amin'izao fotoana ny vide institutionnel ho an'ireo komuna manerana ny nosy, ary tsy ahitany teny mikasika izany hatreto ny governemanta. Misy fiantraikany amin'ny fatokisan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara zany, ary misy fiantraikany ihany koa amin'ny fitantanana ny mponina ato anatiny. Voalaza ombeny nefa fa apetraka ny décentralisation émergente ka ho afaka mitantana ny volany ny komuna, ary ho afaka mandray fanapahan-kevitra ihany koa amin'ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny tanàna tsirairay avy. Tsy mijanona ho resaka fotsiny ihany, fa fomba fijery sy fomba fiasa, mitaky finiavana, mitaky asa azo tsapahitanana, ary mila fanatsarana mandrakariva ny fitsinjaram-pahefana. Mitovy amin'ny zamantranga eto amintsika ny zamantranga ny Sénégal amin'ny fizakana kandida ilatsaka filoham-pirenena ny zoam-pirenena frantsay fa mijoro ary tsy manaiky izany ny filan-kevitry ny lampanorenana Sénégaly na efa nanary izany zoam-pirenena izany aza ity farany ny eto amin'ny firenena tsy mijoro amin'ny fampiarana ny lalàna ny fitsarana fa miaro ny tombontsoan'olo tokana. Ny lakana efson manana ny etikany manokana ny firenena Sénégalais amin'ny tsy nankatoavy ny filan-kevitry ny lalam-pandroenana Sénégalais ny firotsahako fidiny ny kandida Karim Wade amin'ny fifidianana filoham-pirenena na efa nanary ny zoam-pirenena maha-frantsay aza ny tenany. Midika izany fa firenena manana ny fiandrianana sy mijoro amin'ny fampanajana ny lalàna izy ireo hoy ny mpanao politika malagasy izay nanaovana fanadihadiana. Nanomboako azy ngamba dia miresaka hoe azadino any amin'ny lalàna frantsay satria frantsay no resahana eto amin'ire na ny Janvier na le candidat tany à Sénégal ny frantsay dia hoe rehefa manana ny zoam-pirenena frantsay ianao dia tsy maintsy miaro ny tombotsoa amin'ny frantsay, tsy maintsy ary manompo ny firenena frantsay ianao, manompo ny firenena sy ny hira frantsay izay maha-firenena azy ianao mampa-république azy zay nationalité na inona fiavianao na malagasy ianao na sénégalais ianao iny rehefa nazo an'iny ianao dia zay ny fepetra hoe tsy maintsy zay ny velorano ataonao, tsy afaka mifangaro zany zay zavatra zay amin'ny asa zay atao. Ary sakanany ihany koa nefa ny hoe ny olona manana zoam-pirenena frantsay dia tsy tokony tsy mahazo miditra miasa amina firenena hafa manao asa-panjakana ambony indrindra resaka filoham-pirenena. Iny zany ny frantsay verina eto amin'ny antsika amin'izay hoe ray aloha zany mazava be code de nationalité tsika efa mazava eny ao amin'ny article 42 fa misy moa milalao an'iny izy satria fandringotra be amin'ilay resaka zoam-pirenena zay nananany Janvier zay tsy nitenenina tamin'ny fotoanandro ary averina indray mandeha fa dinidiny olona tamin'izy filohany tetezamita no nangataka ho frantsay. Tena ataoko hoe famitahana vaovao malagasy zany tsy azo ny sainy eritreretiny zany ary zany manamafa raha mifampapiditra tsika ny hoe tany Sénégal sakanan'ny tribunal le candidature satria ara-moraly sy etika zany araraky ny lalànany eto amintsika zany na moral na etika na lalàna dia samy tsisy jerevana fa dia fiarovana olona anankiray zay ny amakina azy satria tsy tatsony zay zany zay olona zay namatiny Jany eto Madagasikara mampametra-panontaniana ireo tompon'andraikitra izay nanao fianianana hampanaja ny lalàna ho hiatrany ity mpanao politika ity. Jany mahakasika ny filoha André Rajoelina tsy manana finiavana sy eritreritra ny anary ny zoam-pirenena frantsay azy akory ny tenany. Mampiseho mihitsy zany eto amintsika hoe fa amin'izy moa ny ampiarina ny lalàna zay mampanao politika dia lasa saina mihitsy hoe ary raha olo-kafa reo olona mitao anatin'io resaka io dia mba inona loatra no mitranga teto amin'ny firenena bekona mandeha ny ara-moraly sy etika anjarany Janvier no milaza tamin'ny vahoaka farafaratsiny tamin'ny valam-befolo hoe manana an'izany zoam-pirenena zany fa mainona ny tsy lazainy zany izy moa namaly hoe za tsy nanontaniana loatsy asiko commentaire fa manahirana raha zany ny fomba iteny an'olon-dehibe ny valiteny. Ny faharoan'izay dia laloviny tsika moa olony fo dia laloviny ary fanahininy mihitsy ny hoe tsy manala maraha malagasy avy zany za teraka teto ndray mandreniko ireo malagasy daholo ny abako malagasy marina zany
fa azafagaro ny avinao sy ny nationalité anao ny origine sy ny nationalité nalaina ohatra moa tam'ireny Barack Obama avany Kenya nefa président des États-Unis satria nationalité américaine ny Barack Obama ka zany rehetra zany nampifangarona daholo na tonga n'ilay hoe tsy maintsy ekena ny firotsahany na dia nandika ny firotsahany candidat filoham-pirenena na dia mazava be ary lalàna satria no manontany hoe maninona ny olona makatra ny lalàna ny azo miezaka ho repoblika manaja tany-dalàna izy fa tsy mijery olona mihitsy izy hoe le filoha teo aloha ve ty zanak'ranona ve ty any ny tena lehibe ary zay foana moa manahirana hoe re olona reo hoe olona nianiny za tsy miteny reto ministra vao nianiny reto akoa fa tsy de raha ty niasany loatra zany fa reto olona nianina amin'ny fitsarana sy sisy reto dia tsy afaka mba hijery anatin'izay hoe tia ny fampiarana ny lalàna ankilany tsy isan'ireo candidat miisa 20 ifanenana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Senegal ny 15 febroary ho avy izao ny candidat avy amin'ny antoko PDS na ny Parti démocratique sénégalais Karim Wade mazava ny antony tsy nankatoavana ny firotsahako fidina araky ny adidim-pitsarana navoaka ny filan-kevitry ny lalam-pandrenana voarakitra ao anatin'ny déclaration sur l'honneur nataony ny faraiky amin'ny 20 décembre 2024 izay nampiarahiny tamin'ny antota taratasy firotsahako fidina ny 12 décembre fa efa nangataka ny fanariana ny zoam-pirenena frantsay ny tenany ary tokana sisa ny zoam-pirenena ananany izany hoe Senegalais. Mampanany ho avin'ny Madagasikara raha mbola mitony fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ho ny fanehon-kevitra ireo mpanao politika androany nambaran'izy ireo fa ity fitondrana ity no isan'ny nampilentsika ny Madagasikara tao anatin'ny fahantrana lalina ny akamaroany ireo velorano ny filoha izay tsy tanteraka avokoa raha nijery todika atao anatin'izay 5 taona lasa izay. Christian Dimy. Fa mitam-bahoaka sy fampandriana adrisatrany ny any filoha any Rajoelina sy ny ekipany mahakasika ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka malagasy tao anatin'izay 5 taona lasa izay ho ny mpanao politika androany maro ireo velorano tsy tanteraka nefa dia zao miampy izao indray ny fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra mampanay araka izany ny hoavin'ny Madagasikara raha toka mitoetrany ny politika mpanjakana izay efa hita fa tsy nahomby tao anatin'izay taona lasa izay tao anatin'ilay 5 taona voalohany iny dia hitantsika raha nisy angamba mpitondra mpanjakana nanao fampanantenana be indrindra dia Andry Rajoelina sy ny Mpombazy fa rehefa jerentsika hoe inona ny zavatra vita na firy ny zavatra vita oharina tamin'ireo maro na mpanantenaina dia tena azo lazaina hoe isan'ny mpitondra tena toko hoe nandiso fanantenana ny vahoaka malagasy sy indrindra ireo zay nametraka ny fanantenany tamin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany amin'izao fotoana izao zareo zany metrehitra indray hitondra Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka dia mbola betsaka indray ireo fampanantenana rehetra ataoreo dia ozy hoe mafoloan'ny otrikafo dia apetrako le fanontaniana hoe mbola hiaritra an'izay indray ve zany tsika mandritra ny 5 taona raha tsy andray ohatra vitsivitsy hoe nisy zavatra nylazaina mazava tsara ange makasika ny hoe anisorana na anafana ny délestage eto Madagasikara misy ihany koa ny fampanantenana natao makasika ny hoe ny électrification rurale ny apaleotena ny Madagasikara milafy ny ara-tsakafo be dia be ny zavatra no resahana fa ozy hoe vitsy tamin'ireny no vita ankoatra ny fampanantenana tsy tanteraka tsy misy ihany koa ny mangarahara makasika ny rafi-pitantanana eto amintsika raha tsy hitanisa afa-tsy ny fananganana ny tetikasa-mpanjakana autoroute izay mampitohy any Antananarivo sy Toamasina ho hatrany ny fanazavana makasika ny hoe autoroute zany raha resahantsika io dia voalohany indrindra aloha tsy misy transparence zany hoe tsy misy mangarahara amin'ny lafi-pitantanana mahakasika an'ireny fotodrafitrasa lehibe ireny ny antony dia tsotra continuité de l'état io ary hatramin'ny fanjakana Andriamatoa Rajoelina zany dia tsy nazavana amin'ny hoe inona ny fanarahantsika amin'ny firenena sinoa mahakasika an'io fanatanterahana ny autoroute io fotodrafitrasa anankiray lehibe mety afaka mamaha ny olana amin'ny lafin'ny fitanterana eto Madagasikara fa ny olana amintsika dia amin'izay lafi-pitantanana izay foana ny amin'ny hoe raha misy tetikasa anankiray ahorona dia toy ninona ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ilay firenena hafa arinona ny ao ambadika zany fifanarahana zany ny teti-bola-mpanjakana anaovana ny
autoroute dia rehefa mamaky ny loi de finance ianao dia mahita ianao ny amin'ny hoe tsy misy subvention à l'état malagasy zany mahakasika an'io dia zany no tokony isinny mangarahara raha-pitantanana eto amin'ny firenena. Inona ny ao ambadika zany contrat toy inona ny fanaovantsika amin'ny firenena sinoa amin'ny fanotanterahana fotodrafitrasa lehibe toy ireny. Vola tampitrisan'ny maro no natokana amitana ireny tetikasa-panjakana lehibe ireny saingy tsy hita popoka ny akamaroan'izany ankehitriny ho hiatrany ireo mpanao politika. Ohatra akaiky amin'izany ny tetikasa Tanamasoandro izay nanjavona tsy nasiana tohany intsony, ny makasika ny autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina, ny téléphérique na ny transport par câble izay tsy mahavelively ny olona amin'ny fahantrano-ponina raha ny fanazavana sy ireo tetikasa maro hafa. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe natao aiza avokoa ireo volam-panjakana sy ireo famatsiam-bola avy amin'ireo mpiara-mombonantoka avy any ivelany, aiza ho aiza ihany koa ny mangarahara amin'ny fitantanana ireny volam-panjakana ireny. Fa miamahazo vahana indray eto Antananarivo ny soratra sy faneho-kevitra amin'ny rindrina noho ny tsy fisian'ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana no isan'ny antony hoy ny psikologa na izany azy mahavoasazy ny fanaovana ireny soratra ireny noho izany mety manompa sy manimba fananan'olona. Rehefa nangingina tao ao faritra maro eto Antananarivo indray no nahitana soratra amin'ny rindrina sy tambon'olona. Amin'ny ankapobeny mety efa mitondra fanjakana, mpanao politika ary ankolafokely samihafa izy ireny. Toy ity eto Kazomanga ity amin'ny teny vahiny. Ho an'ity mpampianatra misotro ronono sendra ny mpanao gazety, maro ny zavatra finosiny ireny soratra ireny raha ny faneho-keviny. Ka ny dikan'izay zany hoe atao to soratany mba farafarasiny anerana an'zareo hoe ahoana moa zany ny anaovanareo anay ity fa sanatria zany atanareo saribakoly eto amin'ny toerana misy anay ihany zay eto tany-drazanay fa sy hoe aiza akory fa le hoe sy mahay maneho hevitra na hoe sy an'le olana fa le na le fotoana anaovana izay zany sisy zay le izy zany satria raha ohatra tokony anao hitady zavatra vola hoanina zany izy androany ka lany fotoana amin'le aloha eny amin'ny na any amin'ny zay toerana misy le média zany déplacement eo avy koa le fotoana eo dia aleony zany hoe manao zavatra ohatran'izao ohatrany hoe tsy fidiny ihany zany anaovana izy fa kito hoe efa hoe efa nanay zany na neo ny hevitra zany zay hoe enao zany ataoko hoe natra vite fumena zany mahita hoe dehors la France dikan'izay zany c'est pas n'importe qui nanoratra an'io fa olona mba fa misy déjà un niveau intellectuel tsaratsara zany na anao an'le graffiti sy fotsiny sy moramora na ny loko io sy fatato taiza nahitana na taiza fa zany rehetra zany parametre daholo zany amin'le hoe sy hoe sorosoratra natao fotsiny fa sady beaucoup de choses ny vazahiny. Noho tsy fisian'ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana noho ny tahotra nefa dia anio hevitra izay ihany koa no isan'ny antony. Zavatra misy maneran-tany moa zany mety hoe efa nisy ihany ny tany amin'ny firenena hafa le izy dia raha ny eto amintsika manokana moa zany dia lasa miehita kokoa izy amin'izao fotoana izao zay angamba ny zava-misy. Te aneho hevitra izy nefa ny tsy hitan'izay fomba afaka anehoana hevitra amin'ny lafiny hafa amin'izao fotoana izao ohatra zao hoe ny tambazotra tserasera mety fomba ahafahana maneho hevitra nefa ny mety matahotra ihany le olona satria amin'iny mety hoe afaka fantarina hoe avaiza le hevitra tiana le hevitra mivoaka dia izay fatahorana ny hoe te ho anonyme zany hoe tiana ho ampitaina le hafatra na le hevitra nefa tsy tiana ho fantatra ho izy le mampita an'izy mety ho izay ny antony mahatonga le misafidy amin'le hoe amin'ny rindrina zany hoe lasa tsy manana n'le fitsimbinana ny fananana iombonana intsony le olona fa lasa ambony kokoa le faniriana ho eno sy ho hitan'ny olona rehetrarehetra le hevitra manoloana an'izay fitsimbinana ny fananana iombonana izay. Faneho-kevitra na izany aza mahavoasazy ny fanoratana amin'ny rindrina indrindra raha mitory ny voakasika noho izany mety manompa na manala baraka na ihany koa zavatra tsy mitombina. Ankoatra io sokajiana ho fanombana fananan'olona na fananana iombonana ihany koa ny fanoratana amin'ny rindrina. Ao anatin'izay zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay hatrany dia tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ny fahoriana mianjady amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitry ny RFM na ny anteny miherandray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy nandritra ny fankan-kevitra atao ambositra ny farany herinandro teo. Very ny asy ny fiandrianam-pirenena noho ny fitantanana ny filoham-pirenena izay mizaka ny zom-pirenena frantsay raha ny fanazavana. Tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ny zava-misy ankehitriny indrindra fa ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka ho ny anteny miherany ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy
naritra nidinika fakan-kevitra izay nataon'izy ireo tao ambositra ny farany herinandro teo namafisin'izy ireo ihany koa fa tsy azo ekena ny fitantanan'ny Republikan'i Madagasikara eo ambany fiahinan'ny mpanjanaka. Zaho aiza mihiasy ny fiandriana pirenena malagasy am'izao. Ina ny olana, ina ny vahaolana hoentintsika. Ara sosialy, ara politika, ara ekonomika. Ny faharoa dia hoe ny fameloma maso ny atao hoe soatoavina malagasy satria izay ny ipetrahany fahendrena maharekô mahatompon-daka asika malagasy eran-tany hoe tompon'ny fihavanana. Satria ny fahendrena no mibaika amin'izay. Very zay soatoavina malagasy zay amin'izao. Mila verina zay. Dia jerena koa zay ara sosialy indrindrindra ina ny olana nahatonga an'io very. Misy antony ara-politika ve, misy antony ara-ekonomika ve. Ny farany herinandro teo no nanatanteraka atrikasa tao ambositra ho fakan-kevitra hirosona amin'ny famanana ny olana menjady eto amin'ny firenena ny teo anivo ny ray aman-dreny ny ara-drazana hitohihana amin'eo distrika efatra mandrafitra ny faritra Amboronomania ny hetsika raha ny fahazavanana namafisiny teo anivo ny antenimera ny ray aman-dreny ny ara-drazana sy ny foko malagasy hatrany fa izay mahasoa sy mahatsara ny tanindrazana no antom-pidiron'izy ireo manoloana ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ndray mbava amin'ny pejiny toekarena dia manambana ny andefa chômage teknika sy anakatona ny orinasa ny ireo mpandrara misehatra eo amin'ny volo fanondrana noho ny olana eo amin'ny fahazoana ny agrément avy amin'ny ministera ny varotra sy ny indostria. Asa manarivony indraraka izany no mety overy noho ny fatiantoka mahazo ireo orinasa ireo. Efa tsy misy ny orinasa vaovao nefa eo izao mety hikatona izao indray noho ny tsy fahaiza mitantana. Orinasa no mitatry ny antsipirian'izay. Mitohy hatrany ny kiantrano hatrany sy ny kinamanamana amin'ny fanomezana fahazoan-dalana anondrana lavanilina sy tsirofo manjaka ny kolokolo eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana amin'ny fanomezana ny agrément an'ireo orinasa fomba fiasa izay manimba ny orinasa fa ihany koa misy fiantraikany mivantana amin'ireo mpiasa. Teo zao anay tamin'ny 2022 le mpampiasa ny déclaré chômage technique ny mpiasa zany hoe le chômage technique moa zany hoe mijanona sy miasa dia sy mandray karama le mpiasa. Dia zay nefa miteraka voalohany amin'ny resaka ara-sosialy dia mpiasa zany sy anasa dia voatery mety inany amilomany ny ankonany sotrany zany. Dia société koa raha ohatra ka hoe mamokatra izy nefa le taratasy amindramana an'le vokatra ny sisa dia lasa miteraka perte ho an'ny société satria lasa mivangongo fotsiny le vokatra nefa le taratasy avy amin'ny fanjakana le agrément nindramana an'le vokatra sisy dia miteraka perte ho anazy zay. Dia raha vao miteraka perte izy mikatona le société sisy mpiasa miasa chômage technique. Araka izany ny orinasa vaovao ny forona tsy nisy tato anatin'ny 5 taona nefa eo izao anatin'ny olana izao. Ity orinasa ity izay mividy sy manangona ny vokatra ireo tanysaha ao amin'ny distrikany Mananjary mamelona olona mivantana sy ankolaka mahery ny 900,000 fa ihany koa manodina lohamenaka sy misehatra eo amin'ny fanondranana lavanilina. Izao anatin'ny fahasahiranana izao ny orinasa noho ny tsy fahazahoany io agrément io na efa niezahana aza ny fanarahana ireo fiapetra napetraka ny fanjakana. Orinasa manampy ny tansaha indrindra amin'ny resaka fambolena dia mividy vokatra ny tansaha koa. Efa hatramin'ny ela zany ny orinasa misedra olana amin'ny resaka agrément zany hoe le taratasy fahazahoan-dalana mondrana entana ny ivelany. Dia io moa zany angatana amin'ny fanjakana satria société bonto dia nisany hoe mandray anjara amin'le resaka eo ny fiahina ara-sosialy ny mpamboly dia koa le fanatanterana n'le vina napetraka fanjakana le hoe Madagasikara maitso dia zao hitasika zao le fanomanana ny famboleka-kazo mba moraina zany le fahazahoana an'le taratasy satria misedra olana foana ny société isa-taona amin'le fahazahoana an'le agrément. Dia misy fotoana manome agrément le fanjakana fa atany hoe artisanal le artisan le taratasy omena nefa ny bonto anisany hoe klasy anatiny hoe orinasa industriel dia zay koa zany tena angatana manokana koa le hoe agrément industriel zany tokony mba menan'le orinasa. Hatramin'ny taona 7 sy 2 arivo ny sokafany tsy nanana olana tamin'io resaka agrément io ny orinasa ho hiatrany ny tompony andraikitra fa tato anatin'ny 5 taona nahagagany tsy nisitrahany zany tsony. Ankoatra ity orinasa ity maro ireo orinasa efa 10 taona ny sokafana ho mananjary no voatery ny katona noho ny tsy fanomezana ny fanjakana io fahazahoan-dalana anondrana io. Olana eo amin'ny agrément izay tsy hany mananjary ihany fa faritra sy distrika maro manerana ny nosy mikaikaiky avokoa ireo mpandrara toy ny any Sava sy Diana.
tsy mazava intsony ny masotsivana sy ny fomba fifanterana ireo orinasa mahazo izay agrément izay zara raha ny 520 isanjaton'ny vokatra tokony ahondrana tamin'ny taona lasa no voaondrana no ikantrana trano sy raha ratsy mazava eo amin'ny fahazahon-dalana io ho hiatrany fanio-kevitra vokany izao mitotongana izao ny sandam-bola malagasy ary tanydondoza ihany koa amin'ny fahaverezana piasa amanarivony ny any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Fatany manodidina ny 17 hektara no kasaina alaina-keriny eo amin'ny fokotany soavin'ny Merina Mahitsy ka tsy ekena hatramin'ny farany ho niponina ao an-toerana ny maraina teo. Io tany io izay voalaza fa anaovana tetika asa-panjakana miaraka amin'ny ministera misahana ny tanàna Vaovao. Fanady Adina. Ny herinandro lasa teo nisy olona voalaza fa solitena avy amin'ny fanjakana teo anivon'ny ministera misahana ny tanàna Vaovao nampilaza ny mponina teo amin'ny fokotany soavin'ny Merina fa hisy tetika asa goavana ataon'ny fanjakana ka tany manodidina ny 17 hektara no voakasika izany. Androany no fotoana voalaza fa iverenan'ireo solitenareo teny an-toerana saingy tsy tonga izy ireo na izany nanamafy ny mponina fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ny fibodona sy ny fakana ny tanin'izy ireo tahaka izao. Ny tany soavin'ny Merina sy ny manodidina soavin'ny Merina Mahitsy io soavin'ny Merina Mboimano herinay fa misy mitady aka ny taninay tany efa mivolen'ny razanay depuis fa dia tonga amin'ny zareo be vola sy niana dia mitady aka ny taninay zay no antony ivoriana eto ary malahelo zay amin'izany zavatra zany dia amin'izao fotoana izao olona tsy fantatra izany mitady hiditra eto dia ohatra mitady eto azy dia izy mitady eto azy lavinay mariny rano 70 taona maheky 70 andray 70 taona zao ateto mbola tsy nahita an'izany raha tsy amin'izao fotoana izao io zany tompoko any mahatonga anay mitaraina io ny velomanay io ny ainanay ao zay no mipetraka ho an'izay manana trano eny ho an'ny tsy manana moa dia mivelona any dia zay no mahatonga anay mitaraina. Olona amanarivony no mivelona amin'ny tany mamboly miompy miasa mianatra mivavaka sy ny maro hafa efa misy ihany koa ny fahasandrazana maro ao an-toerana. Manambady amanjana ka manana fianakaviana maro manontolo zany zao nefa mionona amin'izany faritra zany ary velomany mponina maro zany na mpiompy na mpamboly na maro zany zavatra mivelona amin'ny toerana io kanefa ny ankehitriny dia alaina ankeriny fotsiny velona tany dia aiza ary zany mba iveloman'ireo fokon'olona sy vahoaka ireo. Vavolombelona satria tamin'izany fotoana izany mbola vao be voka vao tonga tetỳ dia namboly azy tao vavolombelona mijoalajoala ny azo izay tsy voakapanay dia ankehitriny ve tompoko dia alaina ny taninay malahelo zay efa 2-3 taona namboly azy tao mijoalajoala ao izy kanefa ny ankehitriny dia alaina ny taninay dia malahelo tompoko zay. Eo amin'ilay fasana tompoko mba tena hidoroanay satria ataonay azy raha nrazanay rehetrarehetra ho daholo nefa alaina hatramin'ny fasanay dia malahelo zay tompoko sy mitaraina ka mba hoentindrapanjakana zany tompoko. Tambazotra mpangalatra tany zao ka tsy ekena hatramin'ny farany hoy izy ireo. Ity tranga ity izay mitovy amin'ny zavanisy teny Anosy Avaratra ho hiatrany iretom-ponina ireto. Tsy lazainy amintsika ntsony angamba fa hoe tena misy ny fikambanana tambazotra mpangalatra tany ka hitanay zany le izy dia ho tonga aty dia toerinay tena tsy ekenay fokon'olona aty amin'ny fokotany rehetrarehetra manodinina sa tsy zany? Tsy ekenay zany ka dia mampiomana sady zay anareo zay ao anatin'izany réseau mpangalatany tonga aty aminay aty fa dia efa miomana fa tsy anaiky hatramin'ny farany izahay. Ampitandrina anay tsokombakomba rehetra zay mieritreritra fa itsokombakomba mifangalana tany eto Soavimerina ary mampatsiahy koa zay eto fa manandra mamidina aty ka alatra tany no ale aty amin'ity tanindrazana ity fa tsy anaiky zay ary ampiakatra andraratra amin'ny farany mihitsy sanatria matao mailo zay ary tena mailo sao dia anao ohatran'le fangalaka tany Anosy Avaratra tany lazaina tany Avaradrano fa mitovitovy zao zavatra zao raha fahazahoanay azy ka dia tena mampandre zay fa midikidiana aty raha ohatra ka olona isoloky fa aty dia tsy mivoaka aty amin'ity tanàna ity. Araka izany manao antsoavo amin'ny zanakam-pelezana rehetra ifanome tanana iaro ny tany tsy alain'ny olona tahaka izao ireto solitena ny mponina eto Soavin'ny Merina ireto. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy hijanona amin'ny fitakiana eto an-toerana fa iroso amin'ny antanatohatra rehetra ahafantarana izay tena zava-misy marina sy izay ao ambadika izao fakana sy fibodona tany izao. Isan'ny nolalovana voalohany nisy fokotany saingy tsy tao amin'ny biraoany.
Melohany rosantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao dia ampifantarina fa matitra ny fiara-miasa ny Eden Reforestation Project sy ny valanjamboary akary afantsika irahana amin'ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana Boeny Betsiboka ary ireo vondron'olona ifotony ny amin'ny fanarenana ny sy fiarovana ny faritra arovana ao akary afantsika ka tafiditra ao anatin'izany ny tetikasa izay nambolena zanakazo mahery ny 7 alina sy 2 hetsy. Ny farany herinandro teo dia nisy ny fambolekazo nataon'izy ireo tao ankarakaroka. Nanomboka ny taona 2024 no efa nisedra tamin'ny fambolekazo niaraka tamin'ny parc national Ankarafantsika ny Eden Reforestation Projet ho fanamafisana ny fiarovana sy ny fanarenana ny valan-javaboary izay fiara-miasa akaiky amin'ny fitalevam-patry ny tontolo iainana Boeny Betsiboka. Ao anatin'ny fiara-miasa ny tetikasa 13 ny fambolena zanakazo manodidina ny 7 alina sy 2 hetsy ao anatin'ny valan-javaboary ka anisan'izany ny fambolekazo izay natao tao ankarokaroka ny farany herinandro teo. Eto ankarokaroka zany itsika izay ao anatin'ny faritra arovana parc Ankarafantsika. Le Eden Reforestation Projet zany dia miara-miasa akaiky amin'ny parc Ankarafantsika nanomboka tany amin'ny 2014 2015 nanomboka namboly manana objectif zay zany dia ny anamafy ny fiarovana an'ity parc Ankarafantsika ty. Tamin'ity taona ity zany zay campagne 2023-2024 de objectif 285 000 jeunes plants zany atao anatin'ity parc ity izay hitantsika aty amin'ny faritra ity zany atao hoe ankarokaroka zany. Eden koa dia efa manana objectif zany hoe manana tanjona hafa koa zany izy hanao ny RPF na landscape FLR dia zay hoe anamafisana zany dia anisany fanamafisana ny fiarovana ity parc Ankarafantsika ty. Zava-dehibe amin'ny fiarovana ny parc national Ankarafantsika ny fiara-miasa amin'ny Eden Project Forestier izay nahafana nampandray andraikitra ireo vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana io valan-javaboary io. Ny asa izay atao androany dia hiarahana amin'ireo vondron'olona ifotony. Izany hoe zany ireo olona manodidina ny faritra arovana. Ny antony dia mba ahafahana mampatsiahy ireo olona ireo fa zava-dehibe ny fiarovana ny aire protégée sy ny fagnatsarana ary ny famerenana ny simba. Faharoa zany ho fagnamezana rô ny asa izay ny Eden Project moa no tompona tanteraka amin'ny fikarakarana rô sy fagnamezana rô ny sakafo solo ny vidiny asa. Ary fahatelo zegny dia fahafantarana rô vondron'olona ifotony rô fa ary misy tany nanaovana fagnarenana ary tsy maintsy harovana manomboko zao. Raha oharina tamin'ny taona 2024 dia nahitana fianany 700 ny afo tao amin'ny parc national Ankarafantsika tamin'ny taona 2024 araky ny loharano vaovao ka ho amafisina hatrany ny fiambenana sy ny fiarovana. Ary ny asa farany maventy dia ny asa fiambenana io tany voavoly azy io amin'ny fotoana main-tany satria raha tsy arovantsika izy io amin'ny alalan'ny ady amin'ny afo dia tsisy varany zegny ny asa nataontsika niany. Ho an'ny Eden Project Reforestation dia atao lahara-pahamehana ny fiarovana sy ny fanarenana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny tantsoroka amin'ny fambolekazo. Isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra foy isika dia miveny eto aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Gratuite. 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 Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Teteo ny andohan'ny Coty beurre sy ny Coty lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Coty beurre sy Coty lait, ankafisy le fahaiza-manao tsy manantsahala. Université PEF.
parcours études et formation, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires, option finance et comptabilité. Entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Taverna somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatrany anjoy izany. Vaovao avy any amin'ny faritra Toliara avy hatrany aderanao fanambarana ny avy amin'ny groupement Vaovao sy ny ALS fa averina manontolo ny fifidianana ny membre consulaire ao amin'ny chambre de commerce Toliara ary manentana ny mpandrara rehetra mba hiditra ao anatin'ny lisy fifidianana ihany koa izy ireo. Averina manontolo ny fifidianana ny membre consulaire ao an'ny chambre de commerce Toliara raha ny fanambarana nataon'ny groupement Vaovao sy ALS ka manoloana izany dia manentana ny mpandrara rehetra izy ireo hiditra ao anaty lisy fifidianana mba hananana ireo mpandrara solotena ao anatin'ny chambre. Rehefa namoaka didy ny conseil d'état sy ny cour suprême dia nanamafy ny didy navoaka ny tribunal administratif tamin'ny 31 mars 2023 ka ny fifidianana membre consulaire ho an'ny chambre de commerce ny Toliara dia averina manontolo. Noho izany dia manentana ny mpandraharaha rehetra mba hiditra ao anatiny lisy mpifidianana ny fanavaozany listy mpifidianana amin'izao fotoana zao satria mba hanana ny solotena ao anatin'ny chambre sady hanamafisana ny didy voalazany 5 ao amin'ny didy navoaka ny tribunal administratif ny Toliara. Entanina koa ireo mana eritreritra hilatsaka sy hirotsaka mba handoa ny hetra 2023 satria izay no voalazan'ny lalàna. Teto dia nangataka ny groupement Vaovao sy ALS mba hijereny ministera piahy ny tety andro momba ny fifidianana hanajana ny mahatany tandalana. Manafafy izahay ary mangataka ho an'ny ministera piahy mba hamoaka na hijery ny tety andro momba ny fifidianana mba hanajana ny tandalana sy ampiarina ny didy navoaka ny conseil d'état satria efa lava no na transition nyty chambre ity. Araka ny didy moa dia homeny lalàna hifidy koa ireo mpandraharaha any amin'ny district ka homena bureau de vote ihany koa ireo district mandrafitra ny chambre de commerce ny Toliara. Araka izany dia manentana azy ireo mba hiditra ihany koa ao anaty lisy mpifidianana. Vaovao ny mety totoetry ny andro kosa indray dia raha masokaiky ny fivoarana ilay tangorin-drahona ahina ivadika ho rivo-doza ao amin'ny ranomasimbe indiana hoy teo anivony sampana famantarana ny mety totoetry ny androany. Iamafy ny rotsakorana manerana ny nosy ary mipetraka ny famantarana miloko mena ho an'ny faritra manodidina ny morotsiraka Mahajanga sy Antalaha. Iamafy hatrany rotsakorana ho an'ireo faritra maro eto Madagasikara mandritra ny 5 andro hoy ny teo anivony fohibe famantarana ny toetrandro androany. Anton'izany ny fisian'ny tangorin-drahona ao amin'ny ranomasimbe indiana izay ahina ivadika ho rivo-doza raha ny fanazavana. Ny mahakasika ny rotsakorana eto Madagasikara ho anaty fahavaratra tanteraka tsika zany zao vokatr'izay zany toy ny orana indrindrindrindra ho an'ny faritra avaratra amin'ny Madagasikara sy ny faritry ny avoatany.
saika amin'ny tolakandro sy ny alina moa no tena iandrasana an'izay orana zay zany amin'ny ankapobeny tsidika ty ihany koa mahakasika an'ilay mety ho fiforonana rivodoza ao amin'ny ranomasimbe indiana arahana maso ohatrany zany lay tangoron-draona amin'izao fotoana izao mipetraka any avaratry ny nosy ravavy no misy azy raha ny lalany kosa nefa ny ao anatin'izay rehefa miforona izy dia tombanana mizotra miainatsimo avy hatrany zany hoe tsy ahina zany ny mety hidiran'ilay rivodoza eto Madagasikara fanazana zany mety manakorotana ny toetry ny andro ihany ary anisan'ny mitondra an'izay mahatonga an'izay rotsakorana betsaka izay ny fisian'ity rivodoza ity zany na tsy mivantana tanteraka ary izay fiantraikan'izay. Ho mafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra any amin'iny morontsiraka andrefana iny raha ny vinavina ny fohy be famantarana ny toetrandro hatrany. Mbola mitoetra araka izany ny famantarana miloko mena ho an'ny faritra manodidina Mahajanga sy Antala, fa mpitandremana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Toliara sy Morombe. Entanina araka izany mba ho mailo sy andray fepetra ny mpampiasa ranomasina indrindra amin'iny morontsiraka ny faritra Atsimo-andrefana iny. Fa ny sabotsy lasa teo tao amin'ny kianjan'ny martiry no nanatanterahana ny fianianana na ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny Congo Félix Tshisekedi isan'ny voantso ary nasaina manokana tamin'izany ihany koa ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina ankoatra ireo filoham-panjakana misy 20 hafa tonga namaly ny antso. Ny fasivy ny volana janoary lasa teo tsy ahivina no nambara tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana ho filoham-pirenena tao antoerana ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Ireto fariny izay ny araba manokana ihany koa ny fahamatorana politika anana ny vahoaka Kongoli sy ny fizotry ny fifidianana tamin'ny mpilaminana. Vaovao avy any amin'ny faritra Antsiranana dia mizaka ny tseran'ny aina ireo infirmier ao amin'ny faritra Diana no ny fahavitsina eo ihany koa ny tsy fahaizany mpitantana mizara ara-drary ny mpiasa eo ambany fifehezany ka misy toerana tena mizaka ny tsy fidiny mihitsy. Lekila Oposangry Kolo Diego. Efa manao ny asa mihoatra lavitra ny tokony ho ataony ny regny infirmier regny ato agnatin'ny faritra Diana. Vokatra ny tsy fampiany isany indrindra fa ny ambanivohitra iny ka indraindray izy misy no manao asan'ny dokotera toa tsy misy mpiaino ny fagnatahana izy ireo atreto. Hitatsika na regny CSBD zay tokony ahitana médecin dia ny infirmier no magnatanteraka regny asa médecin regny no tsy fampiany personnel karaha zay koa ny infirmier manokana dia tsy ampy dia lasa magnano asa zay efa ivelany tokony hataony infirmier zegny ny infirmier no tsy fampiany nombre zay. Miandrandra ny famaliana ataka zay ataony avy amin'ny fitram-panjakana ireto infirmier izay miaina aty agnaty faritra Diana. Tegna mangataka be amin'ny tokony andraikitra indrindra mikasiky ny recrutement mba hagnamafy zay recrutement zay fa sahirana ny infirmier zay amperinasa amin'izao fotoana satria lasa tambesitra be ilay asa mihoatra araka ny tokony ho izy ny ora iasagna ary indrindrandrindra efa misy asa zay efa tsy tokony ho sahan'ny infirmier no mbola sahan'ny infirmier ary maro koa zegny ny infirmier zay lasa seul au poste no zay tsy fampiany namagna zay no iantiantanay amin'ny tokony andraikitry mba tegna hagnano laharam-pahamehagna ny fagnapitomboagna isa ny infirmier. Manafatra sy misintona lakolosy ho an'ny ireo toeram-pianarana ato agnatin'ny faritra Diana miantsehatra amin'ny ity asa ity mba hanaraka ny lalàna velona misy eto amintsika. Ary eto koa moa maro regny école institut regny zay lazaigna hoe magnofagna infirmier ny aminay dia hafatra dia hoe ataovan'ny fagnaran-dalàgna amin'iregny école magnofagna infirmier regny. Ny infirmier tompoko olo manana baka zay vao afaka miditra amin'izay fiofagnana maha infirmier zay. Fa misy sasantsasany araka ny siotsiondresaka agny mivory BPC dia hofagny nefa izy aveo infirmier zegny diplôme anagnany avy aty afara
dia magnatanteraka ny asany infirmier izy ary ho an'ny zandry madinika izay mbola andala am-pianarana koa oka tsy hitsabaka amin'ny asa maha infirmier anao raha mbola tsy inscrit amin'ny ordre obligatoire ny ordre tompoko fa tsisy safidy karaha fikambanana regny hoe agnano zany na tsy agnano fa ny ordre dia obligatoire na vita fianarana anao raha tsy tafiditra amin'ny ordre tsy afaka magnatanteraka ireto infirmier reto izay niroso tamin'ny fanavaozana ny bureau hitantana ny olafiny aty antoerana tamin'ny farany herinandro teo nanomboka n'izy mateo ary naharitra atelona ny fambolekazo no tanterahany orinasa Bonto atao amin'ny commune ny aona na district ny Manakara no natanterahana izany ka zanakazo manodidina ny 107 tamina velaran-tany 70 hektara no vita tamin'izany. Zanakazo manodidina ny 107 no volen'ny orinasa Bonto izay misehatra amin'ny fanodinana lohamenaka fa ihany koa ny fanondrana ireo vokatra ahafantarana ny Madagasikara toy ny jirofo sy ny lavanilina. Mpamboly manodidina ny 200 no niara-nisa lahy tamin'ny orinasa ka velaran-tany 70 hektara no vita. Zany hoe neritreretina naovana reforestation zany izy ity zany hoe amerenana indray ireo atiala zay efa simba zany hoe neritreretina zany le zanakazo izay filanimponina zany neritreretina ambolena eto fa le zanakazo le volena amin'izao zany le akasa mantali dia arongana zanakazo entina hoe atao alikoalika ho an'le zavatra filan'le mponina dia aty zany voalohany misy fikambanana izay miara-miasa aminay ity amin'ny resaka vokatra lavany zorofla dia izay zany natonga anay satria zareo nanome vokatra anay dia kontran'izay zany mba misy zavatra kely zany hoe namboariny Bonto amin'le fambolekazo izay fandrisana anjara anampiana an'le commune ny aogna satria izay miasa anisany zona isanay. Eo ny fambolekazo fa zava-dehibe ny faniriany ka antony ara-miasa amin'ireo eny fotony na rahana fanentanana sy fampianarana. Tsy asatoka no atao hoe mamboly hazo fa mila fikarakarana ihany koa izay resaka fambolekazo zay. Eo ihany koa fanentanana amin'ny resaka ady amin'ny tory-tanety aloha satria izay anisan'ny voalohany indrindra mitarika an'izay resaka fahapotehan'ny ala haingana dia haingana kokoa ato anatin'ny fatra misy atsika indrindra dia manao ihany koa izay fanentanana isaky ny commune mampianatra izay amin'ny komite nafy mampiofana amin'izay resaka ady amin'ny tory-tanety izay. Misy ihany koa ny fanaovana pépinière eny anivon'ny commune izay antsoina hoe pépinière de proximité anisan'ny fanampiana taona ihany koa izay satria matetika olana ny fitaterana ny zanakazo avy any amin'ny direction makaty amin'ny commune. Araka izany tontosa teo Andranomangatsiaka commune ny aonana district ny Manakara faritra fitovinany ny fambolekazo nataony ty orinasa ity. Toy ny raha ratsy fandriampahalemana any Ankazobe dia olona misa 5 no voasambotra ary atolotra ny fitsarana rangopitso mahakasika ny fandriampahalemana any Ankazobe sy ny famonoana ny ben'ny tanàna n'Andranomiely ny aliny 7 janoary lasa teo. Efa fantatra ihany koa ny ato-mikotrika ny famonoana ity ben'ny tanàna ity ary ao anatin'ny fikarohana azy ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Miaramila misy 10 sy fokotany misy 2 ary civil 2 ireo no voasambotra mahakasika ny tsy fandriampahalemana ny Ankazobe izay nampikaikaiky ny maro tao ao. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny tirara mahavoapanga ireo olona ireo ity ny famonoana ny ben'ny tanàna n'Andranomiely izay novonoan'ny dahalo tamin'ny fomba feno abibina. Rehefa natao ny fanadihadiana zany ny arahan'ny sapana fikorana bevana tamin'ariva sy ny gendarme miasa amin'ny Analamanga dia misy ny fidina ny fotony natao dikan'izany dia tsy nitranga nafatesana any Andriamatoa ben'ny tanàna ihany natao fa zay tranga rehetrarehetra mety ahihina mety mipetraka tsy fandriampahalemana natao amin'ny tanàna n'Andranomely sy ny manodidina dia naraisina avokoa zay fitanàna rehetra tamin'ny fikololona. Mahakasika an'izany indrindra no anaovantsika tatitra eto ka misy zany fitanàna fikololona resaka fangalana vola natao maramila dia atao koa ny mahakasika ny resaka famonoana io dia ho atolotra ny fitsarana rampitso ary Ankazobe zany maramila miisa 5 sy fokotany miisa 2 ary civile miisa 2. Ny atotonikotrika ny famonoana ny maire dia efa fantatra tsara satria vao marina tamin'ny alalan'ny finday nampiasan'le dahalo izay maty fa ileny zany izay namany arisa izay efa lavitra amin'ny faritra aloatra mangoro no miantsery zany amin'ny toerana iny
kazobe amin'ny zorobe iny efa anatin'ny fikaroana azy izahay iarahana amin'ireo zandarina miasa eny antseta amin'izao fotoana izao ka miandra ny vokatra isika raha iverenana ny zavanisy ny aliny 7 janoary teo no nijirana andian-dahalo tamina komina Andranomihely Atsimo nikaroka ny misy niben'ny tanàna Andranomihely ireo dahalo ka nitifitra azy avy hatrany tsy nisy fanazavana nanjaka ihany koa teo alohan'izay ny fakanakeriny tao amin'ny distrika Ankazobe ihany ka tsy ny mahakasika ity famonoana niben'ny tanàna ity ihany no mahasaringotra ireo olona sy voasambotra ireo fa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra iny ihany koa raha mipitso no atolotry ny fitsarana ireo olona ireo avavoanitsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia fianakaviana mpanao cache-point no voatafika ato amin'ny fokotanin'ny anketa Aotoliary ny 20 janoary alina lasa teo lavon'ny balin'ny mpitandro ny filaminana ny roa tamin'ireo jolahy raha toa ka mbola karony any iray amin'izao fotoana izao. Ny aliny 20 ny volana janoary lasa teo dia nitrangana fanafihana fianakaviana mpanao cache-point ireto fianakaviana izay nikasany andeha hody no voatafika ireo jiolahy 3 mirongo fitaovam-piadiana. Ny arivan'ny 20 janoary taona 2024 zany dia nisy trangam-panafihana jiolahy indray teto amin'ny tanànantsika teto Toliary. Fianakaviana misahana an'ireto fandrarana kirakirana fivezivezem-bola ireto zany hoe mpanao cache-point ireny ny fahalalantsika azy no tratran'izay fanafihan-jiolahy zay ny eny an-dalana andeha hody izy mianakavy kely no voatafika zany misy jiolahy 3 lahy nanafika azy ireo jiolahy zay mirony fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy sy ny antsilava sabatra zany tena akaiky ny trano fonenany tena Taravay no misy amin'ny fanafihana raha tena anketa no toerana iasan'izy ireto fianakaviana ireto. Jiolahy 2 no lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana ka ny iray amin'ireo dia vao avy namita ny sazy ny 2 volana lasa izay tany amin'ny fonjana Ambalatavoangy raha toa ka mbola karohina ny iray izay tafatsoka niaraka tamin'ny saky misy ny vola sy ny findain'ireo voatafika amin'izao fotoana izao. Teo amin'ny fanafihana zany dia misy ny fitakinany vola tany amin'izareo izay nataon'ireo jiolahy ireo ary misy ny fanambanana basy sy ny antsilava no izay anton'izay dia lasa ireo jiolahy ireo zany ny sakosy anankiray izay misy vola tany amin'izy mianakavy kely ireo izay nandeha moto zany tamin'ny fotoana io. Rehefa raikitra fanenjehana zany dia ny sara-dalana ireo jiolahy ireo nisy somary ny anavaratra nisy ny anatsimo ka dia ny anankiray izay mitondra ny vola sy ny telefonan'ireo olona voaromba ireo zany nandositra mialoha fa ny anankiroa kosa mieritreritra ny anakana an'ireo mpanarady zany amin'ny alalan'ny basy sy ny sabatra teny an-tanana. Nisy moa nitifitra nataon'izy ireo ka dia misy olona anankiray naratsy olona tsotra izy io tsy nikely soroka tamin'izay nefa ny mpitandro filaminana fa niezaka nanenjika ny polisy ka dia voatifitra ny izy roa zay nanakana an'ilay fanarahana izy nataon'ny fokon'olona sy mpitandro filaminana zany. Lavy tamin'izany zany ireo jiolahy anankiroa ireo araka ny fanampim-baovao azy moa ny jiolahy anankiray amin'ireo dia voanivoaka ny fonja 2 volana avy any amin'ny fonjana Ambalatavoangy Tamatavy any zany hoe nahavofonja azy tany araka ny ampim-baovao azonay zany dia fanafihan-jiolahy ohatran'ny miankoa. Ny anankiray zany ilay mitondra ny entana sy le mitondra ny vola sy ny entana toy ny finday izay voarova zany eo am-pikaroana azy fatratra ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao sy ny anomasom-pokon'olona ka dia mitohy ny fanadihadiana. Araka izany dia manentana ny vahoaka ny avy ao amin'ny polisy-pirenena amin'ny fiarah-miasa mba tsy hitsahatra sy tsy hisalasala ny hanome vaovao mari-potitra sy ara-potoana azy ireo fa mijanona ho tsiambaratelo ny fanomezam-baovao ataony tsirairay. Manjaka ihany koa ny alabotry sy ny vakitrano ao amin'ny fokotany Ambohimena
Antsimo Antsirabe. Ity fokontany ity izay ahitana vakitrano indroa misesy isan'andro eo ihany koa ny alabotry madinika toy ny alatrakoho. Raha ny fanadihadiana natao dia marobe ireo tanora tsy anasa amin'ity fokontany ity ka miteraka tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Na izany azy efa misy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tompony andraikitry ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ity fokontany ity. Andrinirina Nandria Miarso, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo fokontany am-polo mahery ato anatin'ny komuna Ambodivohitra Antsirabe ny fokontany Ambomena Atsimo. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity fokontany ity tato raha ny fanadihadiana natao tetỳ an-toerana ary mateti-pitranga ny alabotry sy ny vakitrano izay efa ho isan'andro mihitsy raha ny fitarainana azo avy amin'ireo mponina tonga eto anivon'ny porampokotany. Manodidina amin'ny 2:30 alina ka hatramin'ny 3 maraina eo no tena anaovan'ireo jolany asa ratsiny raha ny fanazavana ary ireo kojakojan-dakozia sy entanao atokantrano no tena alain'izy ireo amin'izany. Matety alabotry moa zany tena malaza aty amin'ny tanàna aty amin'izao. Alabotry zay ngamba azoary fahafaratra zao dia misy ary misy mihitsy ary ny miditra trao fa tsy eno mihitsy. Fa izy atao le mpangalatra nahoana fa tena tsy eno. Anisan'izany tao aminahy eo vao herinandro zay dia sadodo mpagnavara. Amo tonga dia naheno dia volaheno dia nitsoka le rody. Isy aloha dia hoy zatro madeha mihitsy ary matetika isaky ny aly tena dia harany dia koa very isaky ny magnodidina moa dia vao hitanao maso dia efa tsy hitsy fa very koa le koa tsy hitanao koa. Raha dinihina sietreta zany amin'izao dia sarotra ny fivelomana. Mandeha chômage mpiasa ireo olona reo nefa olona mpilan-kanina be no mivoaka be koa nefa tsy aniasa fangaro dia efa tsy fantatra koa izay hoe ino manao an'ilay zavatra na io manao ny zavatra dia efa tsy hita izay amaharana fa dia nisy tratra ambody omby zany tsy fantatra hoe tia nanao an'ilay zavatra tsy fantatra hoe tia manao ny zavatra. Maro ireo antony mahatonga tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity fokontany Ambomena Atsimo ity. Ao ny fahamaroan'ireo tanora tsy anasa eo ihany koa ny tsy fisiany jiro izay manazava ireo elakelan-trano ifamezivezen'ireo mponina. Raha ny fantatra dia efa nisy ny fampanantenana natao tamin'ireo vahoaka saingy tsy mbola tanteraka izany mandraka kely. Nisy moa tato hoe le jiro hoe tara-tagnana regny izay lalaovana tena tato amin'ny fokontany zany natao le fangatahana an'izay efa tamin'ny taona lasa mandrakizao zany dia mbola tsy tonga aty aminay ka ny zavatra mba apetraka anay zany rehefa mba nytenen'ny vava re tompoko tagnam-boly le zavatra dia aoka mba ho tanterahana aty satria kivy dia kivy vahoaka satria izy rehetra tenenina dia ohatrany hoe tsy mba misy zava-bangona fa dia tena ilaina ny fahazavana tompoko amin'ny fandriam-pahalemana. Magnaraka an'izay koa lalana midi aminay hatreo amin'ny koro hagnafatra adidinay dia tena mila fijerena zany. Renisy zavatra mba nytenenina amin'ny fametenana ny vahoaka tokony mba tanterahana le izy fa mandrakizao aloha tsisy ty tonga zao ny taona vaovao efa mipetraka fitondrany teo ihany teo to kiodo zafy ihany lekisisy. Mandrosilavo loha araka izany ireo mponina eto amin'ity fokontany Ambomena Atsimo ity atao anatin'ny komuna Ambodivohitra Antsirabe noho ireo trangana tsy fandriam-pahalemana izay mateti-piseho ety an-toerana. Niteraka resabe ity ny anivon'ny fiarahamonina ny fanaovany mpanakanto Farajansa ilay irany nidony mitondra ny lohateny hoe Malilo izay nivoaka omaly. Androany nitondra fanazavana ny mpanakanto Farajansa ary nilaza fa ny volana Marsa 2024 no efa nisy ny taratasy ny fanaovana teo amin'ny rotonta fa i Farajansa no afaka mampiasa ny irany ny nidony rehetra. Fanahy mpanazavana. Ity nivakiko aminareo. Ity zavatra niarany niasa tany dia tsy teny ampiety satria misy resaka vola izy ity. Fanajako anazy tsy ho resahako eto. Fa ity zavatra anankiray ity dia tiako ho fantanareo rehetrarehetra. Soratanana io. Tananarivo le 27 mars 2015. Zaho, Madame Bezara Eliane Virginie, agnaran'ny nidonia io miaraka amin'ny numéro ny karapanondrona io dia io ny anarako io manaiky marina izaho Bezara Eliane Virginie fa anome autorisation any Farajansa io anarako io ampiasa ny hirako jiaby ho an'izay tsy mahay jiaby zany ny hirako rehetrarehetra ary anara-maso ny hirako jiaby izy eto Madagasikara ary tsy mandoa ny droit d'auteur. Io signature io koa ny signatureko. Alohan'ny anareo iteniteny foana mangalao ny raha aloha satria makambe le izy.
amin'ny maresaka avy any ivelany dia amin'izao fiatomboan'ny taona izao manamafatra ny fanafiana ho Kharkiv i Russia roa taona aty aoriana tsy manan-tsafidy fa miaina miaraka amin'ny ady ireo mponina manjary nampitaindavitra avokoa araka izany ny fampianarana noho ny fahasimbany ny fotodrafitrasa maro akoatra izay anamban'ny tany ihany sisa no ahafahana manohy miaraka ny fampianarana any antoerana fanazavana ny fitianokoloana eo amin'ny sary ny France 24. Ny faharoan'ny volana janoary lasa teo no napoaka ny Russia ity fianarana iray ao Akariva ity. Tsy misy ireo mpianatra ary saika mikatona avokoa ny ankamaroany ireo sekoly. Niverina tsikelikely ihany nefa ny fampianarana tato amin'ity metro ity. Nisokatra ofisialy androany io sekoly ambanin'ny tany io. Aorian'ny fianarana afaka mandray avy hatrany ny metro ireo mpianatra ary tsy ahina ny fandriampahalemana amin'ny ady any ivelany. Misy 10 ireo tobim-piantsonana metro izay navadika ho sekoly tahaka izao any an-toerana nanjary ny aina nianatra niaraka tamin'ny ady ireo mponina ary tsy ahitana fitanterana intsony ivelan'ny renivohitra. Misy ny fotodrafitrasa lehibe izay atsangana hiarovana amin'ny ady ahafahan'ireo ankizy manao fianarana am-pilaminana. Trano fianarana izay kasaina vitaina mialohan'ny volana septambra ho avy izao. Ankilany very fanantenana ireo mponina amin'ny mety hitsara ny ady mandra-tonga izay fotoana izay. Izay tum klasy tomboko mandrina ny fampahalamba vao tamin'ity alina ity ankasitrahana fininao nanjo izany hatramin'ny farany ny tena kosa metraky ny mandra-piona amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne, étudiants. Université PEF, nanucha wanato, ni fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.